Faminaniana tamin'ny faharoa ny volana marsa 2024 maninona moa izy misy mpanompon'Andriamanitra afaka miteny hoe ny olona tahaka anay dia tsy mora maty ary efa mitrango zany efa latsaka ny montaona ny ositra goavana amin'izao fotoana izao dia misy montaona latsaka any Nigeria tamin'ny fahaenina ny volana oktobra 2024 nainona vaovao hoe Nodimandry ny evangelista Ukpai inona moa izy mahatonga ny olona tahaka ny Ukpai no afaka miteny ny olona tahaka ay dia tsy malaky ny ho faty inona mahatonga anazy maka an'izay toerana izay ianao mety mieritritra hoe mora amina olon'Andriamanitra mahazo ny hery nefa ianao tsy manana an'izay iza ny kenetegena amin'izao vanim-potoana izao iza no hidaosa amin'izao vanim-potoana izao amin'izao tsika tokony hanana olona manana ositra kokoa satria ny ositra ireo jeneraly goavana teo aloha ireo dia efa navototra zany hoe ny ositranao zany mbola tapohan'ny ositran'izy ireo ny manteau dia efa milatsaka amin'izao fotoana izao ny manteau dia efa milatsaka amin'izao fotoana izao ary ny zavatra mitranga dia ny olona tahaka tsika ihany koa dia azo mihoatra kokoa ary efa mitranga ary zany satria betsaka amin'ny manteau ana mpanompon'Andriamanitra izay milatsaka amin'izao vanim-potoana izao omeko anao ty teny ara-pamininy ty ho an'ny olona tanora anao izay mpanaraka maneran-tany tsy ho ela ao anatin'ny volana vitsivitsy andro vitsivitsy tena tsy ho ela taona vitsivitsy dia le jeneraly goavana tamin'ny génération teo aloha dia efa hanomboka andeha hody any amin'ny voninahitra zany hoe malalaka ny toerana misy ny amindreo amin'izao fotoana izao ny ositra na ny toerana ny seza misy an'izy ireo dia efa avototra avokoa ny toerany hery ao amin'ny tontolo ny fanahy amin'izao fotoana izao dia efa vototra avokoa iza ny solo an'izy ireo iza ny aka ny toeran'izy ireo aiza ny Catherine Kuhlman amin'izao vanim-potoana izao aiza ny Kenneth Hagin amin'izao vanim-potoana izao aiza ny Wigglesworth amin'izao vanim-potoana izao aiza le Alexander Dowie amin'izao fotoana izao aiza ireo olona ireo amin'izao fotoana izao iza ny maka ny manteau an'izy ireo afo eo amin'ny altara amin'izao fotoana izao ny manteau izy dia efa milatsaka fotoa ny Nigeria iza no eo vonina akan'izay manteau izay zay moa vaovao navoakan'izy ireo tamin'ny fahaenina volana oktobra tamin'ny nampalazany hoe Nodimandry ny Jeneralin'Andriamanitra evangelista Ukpai tamin'ny fahavalopolony taonany nampahireziny fanamasiny Uebert milaza ny vaovao mialohan'ny gazety rapetsy